Miarahabatsika rehetrarehetra ato amin'ny tetikasa Fihariana. Zaho moa dia Madame Joceline izay isany nandray vola tamin'ny fanampiana tamin'ity tetikasa ity. Ary nisitraka an'io tokoa aho satria na ny asa fiompiana akoho manatody lava na ny poulet de chair dia ny roborobo tanteraka. Koa dia misaotra indrindra amin'ireo vola izay nomenareo anay hoentinay hanatanteraka ny asa. Hatramin'izao aloha ny isan'ny pondeuseko zao efa manakaiky eo amin'ny 1000 tety latsaka. Dia ny poulet de chair moa isaky ny mahavokatra après 45 jours iny dia efa misy relève ndray koa ny eo. Hôtel Moringa zany isan'ny partenaire anay matanjaka. Dia ao koa zany la Rose d'Or taloha, dia ny any ambanivohitra, dia ny hôtel sasany, dia zaho koa moa mana point de vente ao mo bazary Sekama mivarotra ao. Dia ireo zany mangalaky ny production nay. Raha ny atody zao dia mahitaka eo amin'ny 800 atody par jour aho amin'izao. Ny fiompiana akoho zany tsy asa ratsy fa miankina amin'ny fitiavana ary miankina amin'ny rehefa mivarotra akoho ianao tsy maintsy manao relève ny zanak'akoho. Fa raha vao tsy maharaka an'izay ianao fa hoe ny vola azonao amin'ity tonga dia lasa rava ny asa. Misy eo amin'ny 150 eo zao zareo miara-miasa eto miaraka amin'ny gardien, dia misy any amin'ny point de vente, misy anankiroa vehivavy reo, dia misy ao anatin'ny 150 iny moa fa misy ao ny manoto andreo sakafo reo zany. Dia ny gardien roa. Ohatran'izay satria zay mikarakara pondeuse zany tsy mikarakara poulet de chair, zay mikarakara poussin tonga zany tsy mikarakara an'le pondeuse efa lehibe. Satria ao koa ny virus entin'ny tongotra miditra ary amin'le voatonga. Dia zay zany tsy maintsy tandrovana hoe olona anankiray miditra amin'iny ihany mandra-pahalehibe n'iny ao amin'ny manaraka an'izany koa dia manentana antsika rehetrarehetra zay mbola te hiditra atao amin'ity tetikasa Fihariana ity mba handroso ao amin'ny chambre de commerce, handrotsaka ny demandy sy hametraka ny zavatra rehetra zay tokony atao. Misaotra anareo indrindra tompoko, nareo any amin'ny Foibe, ary misaotra ny président de la république Andrefana Joceline nanao an'izao tetikasa izao. Misaotra tompoko.